Naharitra 5 andro ny fitsidiam-paritra nataon'ny filoam-pirenena Andry Rajoelina sy ireo délégation niaraka taminy taty amin'ny faritra Anosy. Nisy ny fidinana fotony tany amin'ireo commune vitsivitsy tao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo, nitondrana fanampena toy ny fanafody sy sakafo mba hamonjena haingana ny ain'ireo mpiarabelona enjadiany sy fanjary sakafo vokatry ny kere. Mba ho vahaolana vonjy maika fa tsy maintsy atao ny ahitana vahaolana maharitra hoy ny filoam-pirenena. Nisy ny fitokanana foto-drafitrasa telo sosona. Biro manara-penitra ho an'ny fitaleovam-paritra ny filaminam-bahoaka izay tetikasan'ny filoam-pirenena. Biro natokana ho an'ny tranobe ny tantsaha-mpamokatra regional fiaraha-miasa amin'ny programa défi. Ivitoerana andraisana tanana ireo ankizy harany herisetra, centre vonjy, fiaraha-miasa ny gouvernemanta malagasy sy ny COICA ary ny UNICEF. Ankoatr'ireo dia nisy ny fitsediana ny pave manara-penitra amin'ny 2 kilometatra zato izay andalam-panamboarana mankany amin'ny toerana izay antarana ny tanàna. Ny fitsidiana ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mampitohy ny Tolagnaro sy Vangaindrano no namarana ny filoam-pirenena fitsidiam-paritra ny taty Anosy. Ohatra matofilako dia faly izahay mandrainao. Faly tokoa izay amin'izao fitsidianao Fort Dauphin izao ary indrindra amin'izao fanokanana lehibe izay atao eto atapon-tanàna ny Fort Dauphin izao. Tamin'izay filoam-pirenena ny fandimy no nisy filoam-pirenena nipetraka sy nijanona teto aminay nioatra n'izany efatrandro zany. Fitiavana zany président tsy mbola nisy fitondrana nametraka foto-drafitrasa lehibe ohatran'izao tamin'ity tanàna ny Faradofay ity. Na miodikodina atsika dia tsy mbola nahita fametrahana lanja ny sampandara-panjakana ka nametraka foto-drafitrasa lehibe ohatr'izao fa dia voalohany vao nahitana an'izao karazana foto-drafitrasa manara-penitra zao ny tanàna Fort Dauphin ary akasitrahanay zany Andriamatofiloha isorana nao be dehibe zany. Ka ny velorano napetraka ao Andriamatofiloha-pirenena dia ny fametrahana famandrim-pahalemana maharitra eto Madagasikara no fanamby ho anay polisy-pirenena. Satria tao anatin'izay 7-10 taona zay raha ny faritra Anosy dia tsy nisy foto-drafitrasa azo mihitsy ny polisy-pirenena raha tsy anio. Ka dia fisorana sy fankatelemana natolotra Andriamatofiloha-pirenena ny amin'izany. Tany fotaka. Be dehibe ny zaza tsy mijorotso. Be dehibe ny zaza tsy ampy sakafo. Fanamby apetra koa amin'ny herintaona ohatr'izao faravakeliny, faravatarana, tsy misy kere intsony eo ifotaka. Zay no atao fotaka. Ampifaliana, ampitiavana no anolorana any polisy-pirenena an'ity tranobe mijoalajoala manara-penitra itia mba hafanareo manao ny asa anareo araka ny tokony ho izy sy aradrariny ihany koa. Natolotra ho anareo eto Anosy zao 4-4 satria ratsy lalana aty mazaka olona folo. Zay ihany fa mbola misy ihany koa moto anankiroa zay le moto gascar zay nanaovantsika défilé tamin'ny 20 ny volana Jona. Centre vonjy eto Tolagnaro zay ivitoerana iedina ny amin'ny herisetra mahazo ny zaza izany. Izy ity dia fandaharasa manokana ao amin'ny ministera amponina ary ny vadinao Ramatoa Mialy Rajoelina dia piahy manokana an'izany ka dia ankasitrahana manokana izy ka dia metsika tiaka koa ankehitriny. Anamafy ny fanampiany fitondram-panjakana an'ireo asam-pandraharaha isatokony satria miara-miasa sika amin'ity ivitoerana vonjy ity, miara-miasa amin'ny UNICEF, miara-miasa amin'ny COICA, ny ministra amponina, ministra ny sécurité publique ary ministra ny fahasalamana ihany koa, ministra ny filaminam-bahoaka sy ministra ny fahasalamana ary ministra ny fitsarana. Ny tiako lazaina ny afatra apetrako dia izao, tsy ekena ary tena tokony saziana mafy ireo olona rehetrarehetra manao an'izany fanarahotana ara-nofo indrindra amin'ny ankizy tsy ampy taona izany. Notondrana fitaovana voalohany indrindra dia ireto concentrateur d'oxygène reto, tsy ny coronavirus ihany ilaina an'ireo fa ny olona amin'ny aretina maro samihafa dia mino fanavotraina be dehibe. Izao fitondrana nyreto concentrateur d'oxygène maromaro ihany zay hoentina eto amintsika eto. Dia ampifaliana sy ampitiavana ihany koa no anolorana ny ambulance manara-penitra
médicalisé omena sy atolotra ho anty hôpitaly eto Tolaniaro ity. Omena ary ho atolotra scanner ianareo eto Fort Dauphin. Fitokanana n'ity fitoerana izay natsangan'izao fitonam-panjakan'izao hoan'ireo tantsaha fikambanana tantsaha mpamokatra aty amin'ny faritra Anosy. Amin'ny andro anio zao amin'izao fitondrana tarihanao zao Andriamatoa Filohan'ny Repoblika zay vao nahazo trasa fitoerana lehibe toy izao ary avy hatrany dia miaraka amin'ny fitaovana izay ao anatin'izany izy ireo ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa ny adidy sy andraikitra zay apetraka ireo tantsaha marobe tantsaha maro anisa ho azy ireo. Ny tantsaha no mamelona, ny tantsaha no mampisakafo zany any vahoaka rehetrarehetra manerana ny Nosy. Miarahaba manokana ny tompon'andraikitra Isatsikajiny fa indrindra ianareo mpikambana ao amin'ny tranobe ny tantsaha noho ny fitokanantsika an'izao ivitoeran'izao. Ny faniriana dia iroborobo ny asa fiarina ataonareo iroborobo indrindrindrindra ny vokatra zay volenareo mba hitombo ikalitao hitombo ihany koa izany vokatra zay ho atao izany. Refy 2 kilometatra sy 100 metatra famatsiam-bola avy amin'ny fanampiana zay avy aminao nomena amin'ny faritra Anosy. Somary miavaka kely izy ity satria misy an'ireto trottoir reto ny tapany anankiroa manomboka avy any amin'ny sampanany reny 13 izy ity dia atrery amin'ilay toerana zay eritreretina anitarana ny tanànan'ny Fort Dauphin. Manana eo amin'ny 100 hektara itsika ery amin'le farany ty lalana pavé ty. Ny 100 hektara amin'io zany ny eritreretinay anaovana ny fotodrafitrasa fampandrosoana rehetrarehetra sy izay filany ministera dia ny 100 hektara eo tazomina lay satria misy karera ngeza be eny izay eritreretin'ny faritra zany ho tohizana ny fitrandrahana an'io karera io mba ho ampiasaina amin'izay fotodrafitrasa rehetrarehetra atao aty amin'ny faritra Anosy. Rehefa vita Andriamatoa Filoha zany ty pavé ty dia ho asiana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro isaky ny 20 metatra manomboka avy any amin'ny 13 mandrapatonga any amin'le toerana izay anaovana an'izay réserve pour l'extension de la ville de Fort Dauphin zay. Misy moa fifaninanana ataon'ny gouverneur rehetra hoe iza ny navita lalana be indrindra dia rehefa navita ohatra ny gouverneur anankiray navita 10 kilometatra tamin'ity taona ity amin'ny taona ho avy dia omena vola indray anaovana 20 kilometatra dia raha navita 20 kilometatra amin'ny taona ho avy dia 40 kilometatra indray amin'ny taona manaraka. Zay zany zavatra atao ka zao rehefa mandeha dia mijery ny kalitao an'le asa. Dia ny fahitako aloha raha concours raha mahita an'izao firafitry ny vato zao mino fa misy sokosa matandatsatsaka ao ambany ao mba ahafahan'ny camion mandeha fa dia ny Tolaniaro aloha mety ho voalohany amin'izao raha zao ny zavatra atao ny fifaninanana sady misy trottoir zay ny ataontsika hoe rehefa manao zavatra dia atao manara-penitra zany hoe tsy adino zany na ny mpandeha tongotra na ny tomobile. Ary indrindrindrindra tena misy an'ity bordure ty zay io manohana an'ilay pavé tsy etsiketsika dia hitako ihany koa moa misy an'ilay évacuation d'eau satria iny koa zava-dehibe hoe rehefa avy ny orana mila jerevana tsara ny pente hoe mba mikorina tsara ny rano. Vita zany ny lalana dia araka ny tenenin'ny gouverneur teo asina poteau solaire tsy miampiasa jirony jirama tsontsika efa azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Efa tsy misy jirotsika dia sahirana le zaza mandihy kely reto rehefa manao etimodina devoir mba ho fanampiana ny ianareo indrindra mba hitondra n'izany azavana ao atokantranonareo zany dia anisan'ny fokotany voasafidy ary mitokantrano rehetra eto alohalofoka dia omena jiro avokoa. Dia zao fotsiny ny angatahako anareo rehefa mirehatra le jiro ao tokantranonareo dia zay le hoe azavana noentina mitondra azavana ao amin'ny tokantrano dia mba tsara ho fotsiny hoe anzay président.